manolotra ny arahaba tompoko mivaratra aza malefaka sady tsy maro toerana indray no maritra ny toetry ny androntsika atao anatin'ny 3 andro avy na izany na tsy zany azy mety mbola hitoetra trano ny tsy fahamarina toeran'ny atmosfera any amin'iny ilany andrefany Madagasikara iny atao anatin'ny 2 andro avy. Vokatra izay indrindra dia saika hivangony kokoa any amin'ny ilany andrefana sy ny tapany atsimon'ny atitany ny oram-baratra atao anatin'ny 2 andro avy. Raha mahakasika ny maripana indray dia mety hisy fiakaran-kely izay atao anatin'ny 3 andro manaraka. Mivina ny toetry ny andro ho amin'ny rampitsy maraina raha jerena amin'ny antsipriany dia andraona mety arahana orana malefaka indraindray ny any analanjorofo manodidina ny antalasy sambava. Andraona vao maraina fa hisava miandalana ihany rehefa misandratrandro ho an'ny ilany atsinanan'ny afovoantany sy ny amoritsiraka atsinanana ny faritra hafa omaina ny andro amin'ny akapobenina ibahan-toerana kokoa ingavy amasoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia ahazo oram-baratra ny any amin'ny faritra Analamanga, Itasy, Vakinakaratra, Moromania ny ilany atsinanan'ny Matsiatrambony sy Orombe mihitatra hatrany atsimo atsinanana sy manodidina ny ifanadina. Ny alina kosa ny tombanana isitraka izay orana tandrifindraona izay ny any amin'ny faritra Iboeny, Betsiboka ary Bongolava. Andraona na andraona mitsitokotoko ny any Vatovavy sy Fitovinany. Ny faritra hafa dia ifandimby eo ny rahona sy ny masoandro. Raha ny maripana indray dia manodidina eo amin'ny 5 hatramin'ny 7 degré ho an'ny afovoantany, 2 hatramin'ny 3 degré ho amoritsiraka atsinanana, 2 hatramin'ny 7 degré kosa ho an'ny moritsiraka andrefana. Tazantsika amin'izao fa tafakatra 7 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka sy manodidina ny Port Berger ary Mampikony. Mivina ny toetry ny andro ny alatsinainy kosa indray ary dia saika mbola mivangony kokoa any amin'ny ilany andrefana sy ny tapany atsimon'ny afovoantany aloha ny oram-baratra, izany hoe any amin'ny faritra Iboeny, Melaky, Bongolava, ny atany ny faritra Menabe mihitatra hatrany Itasy, Vakinakaratra, Moromania ary Matsiatrambony. Ny faritra hafa dia saika miamaina ny andro amin'ny akapobeny. Raha ny vinan'ny maripana ny alatsinainy izay dia manodidina eo amin'ny 12 degré zao maripana ambany indrindra ny Vakinakaratra sy Matsiatrambony, mety ho tafakatra 3 degré kosa maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany. Moritsiraka atsinanana 20 hatramin'ny 13 degré ny maripana ary eo anelanelan'ny 20 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny moritsiraka andrefana. Tazantsika amin'izao fa mananky hatramin'ny 30 degré mihitsy ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Iboeny, Betsiboka ary Sofia. Mivina ny toetry ny andro ny talata ary namaranantsika sahady dia saika miamaina aloha manerana amin'ny Madagasikara na izany na tsy zany azy dia mety ololovan-drahona ihany ny vao maraina any amin'iny faritra Sava sy Analanjorofo iny mety hisy orana malefaka aza moa izay indraindray. Ny takariva kosa dia iverina andraona mety arahana orana tandrifin-drahona indraindray any amin'ny atitany ny faritra atsimo andrefana. Ny faritra hafa dia masoandro mibalika no ibahan-toerana kokoa. Mivina ny maripana indray tsy misy fiovana misongadina aloha fa saika eo amin'ny 12 hatramin'ny 13 degré zao an'ny afovoantany, raha toka eo amin'ny 20 hatramin'ny 13 degré moritsiraka atsinanana ary eo amin'ny 20 hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny moritsiraka andrefana. Tsy misy fiovana ny any amin'iny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara iny fa saika eo amin'ny 30 na 7 degré hatrany ny maripana ambony indrindra. Dia izay indray vina ny toetry ny androntsika atao anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.